Soca Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Soca Vitre, Baolay, Université GSI, manolotra ho anao ny vaovao. Ny magasin Sharp eo akaiky ny pompier Tsaralalàna manolotra ho anao ny vaovao. Sharp, idéalement vôtre. Idéalement vôtre. Tsy nanonana candidat ny antoko HVM teto Antananarivo saingy mialkalika ao aorian'ny team ho an'ny maître Willy Razafinjatovo diskady ny HVM raha mihevitra ny anambatra hery amin'ny team. Antony tsy manaja fidy afa-tsy misafika amin'ny team raha ho an'ny Antananarivo. Fiakarana hatramin'ny 5,700 eo amin'ny vidin'entana fampiasay andavanandro no ateraky ny fiakaran'ny viditsoloka amin'ny ankapobeny. Miankina amin'izay fiakaran'izay no idiran'ny fanjakana antsehatra indray amin'ny famerenana ny viditsoloka. Etsakilan'izay, volana Jolay vao hita soratra eny amin'ny viditsoloka eny amin'ny mpanjara. Nidina an-dalambe Europony ny vaty manoloana ny tsifandriampahalemana eny toerana. Ny tranga Velboaron Tatoaty izay niteraka fahafatesan'olona roa sy telo afanaratra raha ny vaovao avy amin'ny gendarmerie-pirenena. Mitaky ny fanamafisan'ny fandriampahalemana ny mponina. Misy amin'izy ireo anefa no nandray fepetra manokana manoloana izay tranga Velboaron izay. Fanadiovana fobe ao amin'ny toeram-piantsonan'ny fahasankarana miisa 7,700 ireo badra no zaraina amin'ny mpitady vola eny amin'ny fahasankarana manomboka ny herinandro avy izao. Andrindrany kooperativa miisa 10 eny amin'ny fahasankarana ny tanjana. Voelika ho fatin'ny filoha egyptiana teo aloha Mohamed Morsi. Antony ny fikasany tsoka ny fonja sy ny herisetritra nandritra ny fikominana tamin'ny taona 2024. Mbola miandratra amin'ny rojona ho avy izao ny didy fampiarana izany valim-pitsarana izany. Ny Atsipirena Vitrany. La technologie d'éclairage du TV LED Changong est la plus avancée du marché. Full HD, ultra fin, ultra complet et design. Le téléviseur LED Changong ouvre les portes du cinéma 3D dans votre salon. TV LED Changong, la meilleure TV à Madagascar et dans le monde entier. Baolay, toujours meilleur. Soca Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soca Vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soca Vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Bon je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Situé dans une nouvelle ville, GSI Bypass, Université pionnière d'Avarajan, vous propose 4 filières clés. Informatique de gestion, multimédia et communication, génie management du BTP, management des affaires. Inscription encore ouverte avec GSI ITOS.
Téléphone 034 38 174 74. GSI Bypass. Téléphone 033 17 689 34. GSI, un passeport pour l'avenir. L'EFMET, spécialiste de meubles de maison et de bureaux, vous propose des salons de qualité, des revêtements en cuir de bœuf, en tissu lavable et des hauts sables et des produits à des prix compétitifs. Meublez votre chambre à coucher avec un modèle classique ou royal. Pour la salle à manger, nous proposons des modèles uniques à Madagascar en bois massif, en marbre naturel et en verre trempé. Et aussi un large choix pour le bureau. L'EFMET vous permet une garantie sur tous les meubles, livraison et installation gratuite. Hoandrendrehitra nanomana fanomezana ho anareo ny magasin Sharp eo akaikin'ny pompier Tsaralalàna. Feno petits électroménagers avo lenta amin'ny vidiny tena mirary ny laksianao. Misy aspirateur, mixeur, rice cooker, table de cuisson, haute aspirante sy ny maro hafa. Ahitana grands électroménagers ihany koa ny magasin Sharp Tsaralalàna. Ohatra amin'izany ny congélateur, réfrigérateur, refroidisseur, na koa four encastrable sy machine à laver. Ho an'ny sofina sy ny masindray, manolotra appareils électroniques toy ny musique, microsystème sy TV LED Full HD ihany koa ny Sharp. Ho an'ny fetindreny zany, matokea magasin Sharp. Mahazo garantie 12 volana sy service après-vente izay mividy appareil Sharp. Aza misalasala ary manantona ny magasin Sharp eo akaikin'ny pompier Tsaralalàna. Sharp, idéalement vôtre. Idéalement vôtre. Ny hazo ny vanikolaka, ny taninandrino ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidiana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny lahazana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Oh non, encore du bourrage, j'en ai marre. Quelle perte de temps. Et saviez-vous qu'un bourrage vous coûte 2 à 3 minutes de votre temps? Vous voulez une solution? Utilisez Navigator. Le papier extra blanc avec 99,99% sans bourrage. Pour un papier standard, il y a 5 bourrages par 10 000 tirages. Navigator n'en est qu'à 1. En plus, il économisera 7% sur votre consommation d'encre et tonnerre. Navigator. Économisé par la qualité. Libertalia Music Records, Yes With You, manolotra ho anao. Libertalia Music Festival, ny 28, 29, 30 mai. Midza, Tsiliv, Stéphanie, Jimmy Bezantou, dans semaine, Silo, Mimine, The Dizzy Brains, Tambourgas, Unza, Tedake, Sax Machine Fruit Race Car, Panouan, Libertalia Music Records, Carlton, Alia, Yes With You, Libertalia Music Festival, Carlton Park Anous, Anfitura Live. Dia mbola fiala mitsidika ny tokantrano indray tomboka lasongo vavy amin'izao takarivo izao tonga soa ato anatin'ny fampahalam-baovao ny fahitalavitra ny Cool TV ambaranao ity ampiandohana fa manambahiny sika amin'ny tian'io ity Andriamatoa Pierre Holder izay mpitondra teny mapara iresaka ny mikasika ny fifidianana fa mialoha ny resadresaka izay fanaovantsika amin'ny vahiny dia idirantsika avy hatrany aloha ny fanadidina manodidina izay fifidianan'izay hatrany diskady ny HVM raha amin'ny hevitra ny anambatra hery amin'ny tima amin'ny fifidianana ho avy io
hoy maître Willy Razafinjatovo afapana ny toetra raha amin'ny fifidianana manaraka eo samy manana ny kajikajy ny antoko politika samihafa mijoro eto amin'ny firenena raha ny vaovao iray farany folo ny kandida hiady ho ben'ny tanàna eto amin'ny komina Antananarivo renivohitra kandida izay avy amin'ny tsy miankina ny ankamaroany na ny antoko ny mpanjakana HVM aza tsy nanolotra kandida avy amin'ny saingy manohana kandida amin'izay fifidianana izay fanadihadiana. Ankoatra ny kandida avy amin'ny tsy miankina fantatra fa samy manohana kandida amin'ireo nirotsaka ho vidiana ny antoko vaventy eto amin'ny firenena. Lalatiana Rakotondrazafy sy Arilala Ramanantsoa no toanany Mapara. Ary manana Raniry Arinosy natolotry ny antoko Arema. Lalaora Valomanana avy amin'ny antoko Tim. Hery Rafalimanana avy amin'ny fikambanana Iarivo Itambatra, saingy toana ny HVM. Rajaona Andrianjaka natolotry ny Otrikafo. Raha ny vaovaonangonina maro ny kandida ny emitra noho ny fikorontanana sy ny fiovaovan'ny fitsipidalao petraky ny fitondram-panjakana. Izany hoe manany amin'ny sy ny fanaparam-pahefana sy ny tsindry maro samihafa eny fotony. Raha ny fantatra ihany koa dia isan'ny fiara-miasan'ny TIM sy ny HVM ihany koa ny fanohanana Andramatoa Lalaora Valomanana. Ny kandida Hery Rafalimanana rahateo izay efa kandida ny TIM tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna tamin'ny taona 7 ny fanina tamin'ny kandida Andry Rajoelina saingy tsy lany dia izao mifampizara vato amin'ny TIM izao indray. Disokajy ny HVM raha ny mihevitra ny iara-iasa amin'ny TIM hoy maître Willy Razafinjatovo. Rehefa misy mariage matetika hoe tsy tokony atao satria le raha mitovitovy na tena tsy mifanaraka mihitsy dia rehefa mifanambady ireo dia manome zaza sampotra. Mety ho stratégie politique izy. Fa raha za mino, fa raha ohatra lany eo Madame Ravalomanana, Madame Lalao, zanatry vava tsy iforotra na antadilady rehetra amin'ny HVM mihitsy ny TIM. Fa tsy maintsy tazona ny fahaleovan-tenany ny TIM fa tsy fangaroaro amin'ny HVM mihitsy raha izy lasa mereto Antananarivo. Izany hoe na ny HVM aza tsy sanorotsaka antsehatra eto Antananarivo renivohitra ary tsy manana olona ka tsy manan-tsafidy afa-tsy nisavika amin'ny TIM. Hatreto efa samy nanamafy ny tsy fahatombanana teo amin'ny fikarakarana ity fifidianana ity na ny antoko politika na ny fiarahamonim-pirenena. Mipetraka arak'izany ny aya ny amin'ny tsisy ny fifidianana mangarahara seken'ny rehetra. Fa mitohatra ny kajikajy ataon'ny antoko ny fitondram-panjakana ny amin'ny fiatrena ny fifidianana ben'ny tanàna. Kajikajy ampandaina ny kandida-panjakana raha ny vaovao iray avy any Toliara misongadina hatrany ny kolokolo samihafa anivo ny sapadraram-panjakana indrindra ny fifidianana olona amin'ny fikarakarana izay fifidianana izay kandida ho ben'ny tanàna misy 12 nandrotsaka ny antoataratasy filotsahako fidiny teny anivon'ny Ovek Toliara 2 ka ny efatra amin'ireo dia avy amin'ny Malagasy miaramiainga 12 avy amin'ny Mapara 7 natolotry ny tsy miankina raha kandida 7 natolotry ny Emada izay fikambanana ason'olombelona sy ekôlôjia fanampanazavana hoentin'ny Eric Rakotson mpanao gazety avy any an-toerana. Marina fa commune ambanivohitra misa 40 no mandrafitra ny district Toliara faharoa ka ny 3 amin'ireo commune vaovao. Fito kosa ny kandida nirotsaka ho ben'ny tanàna eto amin'ny commune ambanivohitra Toliara ka isan'izany ny Général Camille Vital iaraka isika toanany Armada na ny vondrona ambodivona ary manamboninatra ambony miaramila faharoa ifanenana ho ben'ny tanàna eto Toliara renivohitra ny colonel Journia Rekany natotony atoko Arema. No ny kazikazy maloto nataony atokony fitondrana HVM dia ho entra amin'ity fifidianana andeha mitoraka aty ny fararamaso nataon'ireo kandida sy atoko politika isoroana ny Mito Arabat sy familiana ny safidim-boaka. Raha ny Laurent Baovao dia terena hiditra HVM avokoa ireo chef fokontany mba andromana ben'ny tanàna maromaro. Erika Rakotson Toliara lohan'ny vaovaony Cool TV. Araka ny fanambaranao teny am-piandohana dia mandray vahiny ny fampahalam-baovao amin'ny tian'io ity tsy izany fa i Pierre Older izay mpitondra teny ny Mapara miarabanao tonga sao eto amin'ny fampahalam-baovao ny Cool TV. Miaraban'ny Cool TV ny tenako samba mba tonga teto hatramin'izay ary dia mankasitraka ny fanasanareo. Eny ary tapitra omaly moa fametrana antoataratasy firotsahako fidiana ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna izay ho tanterahana amin'ny faraika amin'ny 30 ny volana Jolay ho avy izao isan'ny mandray anjara amin'izany ny Mapara. Marobe nefa ny olom-pirenena amin'izao fotoan'izao ny manamy mety tsisy ny mangarahara eo amin'izay fantanterahana ny fifidianana kominaly izay hoana kosa ny fahitany Mapara ny toetra rà amin'izao fotoan'izao. Efa nandinika an'izy io nandritra ny fotoana maro izay ary tsy ny marina tsy hoe manahy tsisy ny mangarahara
fa azo antoka ny tsisy ny mangarara amin'ny fifidianan'io. Zay eo amin'ny mapara dia efa nivonona hatramin'ny voalohany ary efa enonrehetra angamba ny fidinana sur terrain nanangonanay ny dossier na ny anaran'ireo olona zay maniry latsaka amin'ity fifidianana be ny tanàna sy ny antenimeran'ny tanàna tia nidina tany toerana rehetra tany ary nisy fotoana niantsonina ihany koa mba isiny mangarara bekibe kokoa dia natsoina ho afaka makaty ampifohy be zay olona maniry te latsaka amin'ny anaran'ny mapara dia nataonay ny raisina natao entretien natao casting mangarara tao zany vonona zay amina rivon'ny candidat tonga ary dia vonona zay fa ny zavatra mahavariana ny fanjakana ny tsy vonona satria petatoky ny fikarakarana tery vai mata kitoto ny lalàna efa mandeha ny dépôt de candidature ny lalàna mikasika ny commune Tananarivo mbola tsy mety ny lamina fa mbola ny pasipasy tany amin'ny antenimera sy tany amin'ny HCC efa misokatra ny dépôt de candidature ny préfet amaritra ny isan'ny olona fidinany amin'ny commune tsy mbola voatendry dia tatiorina vao nitendritendrena maimaika dia tsy manao ny pitsopitsony andraisan'ny andraikiny dia tonga dia efa mamoaka arrêté kitoto ny senita milaza fa tsy ampy 7 millions de dollars ny vola fa dia ny fanjakana milaza fa ampy hoe kitoto tahaka zany hoe tsy vonona ny fanjakana fa tereko masaka atao voalobojaza le fifidianana asa zay mamaika ny fanjakana na manenjika izy ny manenjika azy na hoana fa dia atao kitoto ohatra zany manga fotsiny moa efa hitapoky itapirenena ny alabato eritreretiny ny antoko-panjakana atao ny fomba fahita na teto amintsika tamin'ny fotoanandro taloha na amin'ny firenena any Afrika misy ny alabato dia ny fifidianana dia voaomana ara-dalàna ara-tsy ny tokony ho izy tsara fa rehefa ary amin'ny farany ary amin'izay no miseho ny alabato avadika amin'izay ny vokatra fa ny eto amintsika tia vao manomboka dia tsisy mandeha amin'izay loany ny fifidianana fa kitoto ary dia aty dia efa manomboka ny alabato ny chef de district omena baiko ampandaniny candidat mpanjakana ny solotenan'ny senitany amin'ny commune taizany mbola nisy hoe izy solotenan'ny mpikarakara amin'ny fifidianana no asaina mangalabato ary ny mahavariana dia zao taloha koa nisy alabato teto Madagasikara dia zao mena baiko ny sous-préfet ny chef de district na ny sala amin'izany hoe io ny candidat anay antoko-panjakana ataonao zay mahalany an'io raha te hipetraka amin'ny toeranao anao fa amin'izao fotoana zao dia mbola mihoatra noho izay lasa ianao mitady candidat ho an'ny antoko-panjakana aloha dia avy eo anao manao zay ampandany an'iny amin'izay zany ny problème miseho amin'izao fotoana zao ny mapara dia anisan'ny voa amin'izany ny candidat efa ny fatenanay dia mahazo fampitahorana na ianao miala zo candidat na ianao mivadika ho candidat ny antoko-panjakana raha tsy zany dia ho hitanao ny azo anao zany no mitranga amin'ity fifidianana be ny tanànandray mandeha ity mahatonga ny fanontaniana hipetraka hoe zao ve natao hoe fifidianana mety io fifidianana amin'izao endriny korotana zao ve natao hoe fifidianana demokratika zao ve no ahafahan'ny vahoaka maneo safidy ara-dalàna hitantana ny commune zay rafitra tena ny akaiky ny vahoaka indrindra hitsingevaeva ve ny olona voatendry reo fa atao tery vaimanta tahaka nefa fitsingevaevany mpitondra aty ambony atya ary manomboka any amin'ny faratampony zay nitsipadolaka ny tana mitsipaka ny tohotra ny akarany dia miantony ery ambony ery sisa fa nidakany le tohotra dia atao ohatra zany hatrany amin'ny commune ve ity fireneny ity dia ho aiza le firenena amin'izay kitoto ianao teo ny fanomanana izay fifidianana izay isany mandray anjara amin'izany nefa nareo avy eo anivon'ny mapara teo aloha teo ray ihany koa nisy ny resaka fizarazarana ny mikasika ny Christine Razanamahasoa ny ministra Maranto Jean de Dieu amin'izao fotoana izao izy marina moa zany tena candidat ny mapara ho an'Antananarivo renivohitra zay araka ny voalazako teo dia niomana ary vonona misy moa fantatsika nantsona hoe alliance ambody vona dia efa nifandamina matao zany nitsinjara araka ny fitsinjara natao eran'ny Madagasikara dia efa voatsinjara hoe ato commune iratsahany omena ny antoko MMM ato iarakisika ny raha manohana atsy ny mapara ny raha manohana sy ny sisa Antananarivo renivohitra dia ny fanarahana tao fa ny mapara no anolotra dia raha ny alliance ambody vona
manoana tsoroka amintsika fa ary lazaiko androany hoe ny kandida ny fanarahana atao amin'ny alliance ambodivona sy tao amin'ny mapara fa ho atolotra kandida be ny tanàna eto Antananarivo renivohitra dia Andriamatoa président Andry Rajoelina ary dia efa nivonina tamin'izay izahay rehetra ny tenany manokana fa tamin'ny fotoana farany rehefa fakimaly rehefa mahita ny zavatra niseho tatoato ny lalàna ovaovana tampotampoka eo dia lasa misy lalàna hoe décret ataon'ny ministeran'ny atitany zay tsy manaraka ny pitsopitsony procédure voalazan'ny lalàna voalazan'ny article 54 ao amin'ny code électoral fa ny sénita le mode de bulletin de vote avec ses caractéristiques est déterminé par la sénite pour chaque catégorie d'élection ny sénita ny mamaritra ny pitsopitsony hoe inona no hita amin'izany bulletin unique zany tsy nanolotra an'izany ny sénita fa ny gouvernement tamin'ny mamoaka décret fahatany amariparitra hoe tsy asiana sary tsy asiana anarana dia mazava aminay fa ny atahoran'ny fanjakana sy ny antoko-panjakana dia tsotra ny siny ny anaran'Andriamatoa Andry Rajoelina ny amin'ny bulletin ny siny ny sarin'Andriamatoa Andry Rajoelina ny amin'ny bulletin dia amoronana décret kitoto ary eo anatin'ny article 81 ny code électoral ary dia milaza hoe tsy azo asiana affiche tsy azo asiana document administratif tsy azo asiana slogan sary na ninninona any anatin'ny bureau de vote na ivelan'ny bureau de vote afa-tsy ny sary sy ny emblème zay any anatin'ny bulletin de vote midika zany fa azo asiana sary sy emblème zany ny bulletin unique ka taizany namorona ny ministeran'ny atitany tamiko fa tsy azo atao an'izany satria ve matahotra ny mapara inona ny rehefa matahotra ny maso ny aza amin'ny vidiny lohany dia avy eo dia ampiana tampoka indray miaraka le resaka teo hoe anaovana antsojay ny mapara hoe tsy mpandrindra Ramatoa Kristina ry Zanamasoa fa maharantiny ny mpandrindra tsy problème zany mpandrindra zany efa nanomboka tamin'ny assemblée générale natao tamin'ny volana mai tamin'ny heritaona zay Andriamatoa maharantiny nanao an'izany convocation zany tiany centième ny convocation soniavin'Andriamatoa maharantiny tamin'ny 21 mai 2014 io assemblée générale nanerahany rehetra ny vory sy nanapaka io no nanapahana fa Andriamatoa Andry Rajoelina amin'izay ny flou national ny mapara ary izy ny tompony fahefana ao anatin'ny mapara dikan'izany ary tia ny taratasy no soniavin'io ministry ny atitany ankehitriny mahafaly solonandrasana Olivier io Andriamatoa Andry Rajoelina no flouan'ny mapara tsisy idirana coordonnateur sy mpandrindra tsony zany ny resaka fa mandre fietsika sy taratasy avy any amin'ny intérieur tampoka mandribiriby an'izany rehetrarehetra zany dikan'izany dia tsotra matahotra ny mapara dia elingelenina Andriamatoa Andry Rajoelina elingelenina amin'ny mapara ka nahatonga fanapahan-kevitra ho fakimaly hoe rehefa izany no natao kitotohatra zany le izy dia nanapa-kevitra Andriamatoa Andry Rajoelina fa tsy handray anjara indray amin'le fifidianana be ny tanàna eto Antananarivo tsy ho kandida indray izy misy adevitra ihany tao hoe sasoloana Andriamatoa Sara Georges fa rehefa hoe nidinika hoe non tsy mety le izy mihitsy tsy mety fa matahotra antsika ireo olona ireo dia ataoko tontolo le fifidianana dia aleo tsy miditra rehefa ataoko tontolo ny eran'ny Madagasikara moa efa voadéposé satria lavitra ny any dia efa nalefadolony ny antota taratasy dia efa déposé any amin'ny tompon'andraikitra oveka ka dia efa voapetraka iny fa ny eto Antananarivo zay ny fiovahan-kevitra tsy handray anjara tsy hanolo tsy handray anjara indray Andriamatoa Andry Rajoelina nasaika ho kandida be ny tanànany mapara eto Antananarivo renivohitra azy ary dia izao fotsiny ny zavatra teneninay hoe ho avy ny fotoana ilatsaka ho fidiana Andriamatoa Andry Rajoelina dia hitatsika eo ny fandehan-javatra eny ary isaorina ianao no fahita ato anatin'ny fampahalalam-baovao dia ny pejin'ny toe-karena avy hatrany isany nanohizantsika izay fampahalalam-baovao izay ny fiandohan'ny volana jolay izao no tena hiantra eto amintsika ny vidin-tsolika tena izy raha toa ka ny 25 volana jona no anombohana metrahana izany miankina amin'ny fiantraikan'ny fampiarana ny vidin'ny solika amin'ny vidim-piainana no hidirany ministera an-tsehatra ho rin'io 25 ny volana jona io fanadihadiany Lili Rabiata.
mandina ny 500,000 ariary isan-taona no famatsiana omen'ny fanjakana ny mpandrarara-tsolika eto Madagasikara. Itazonina ny vidin-tsolika ao maro toerana hatramin'ny taona 2024 nahatratra 790,000 ariary ny fandanian'ny fanjakana tamin'ny famatsiana io. Voka ny voatazona mandina ny 503 ariary hatrany ny litatra amin'ny solika. Ny 10 ny volana Jona izao no atomboka tsikelikely ny fanafoana ny famatsiana io eto Madagasikara ary ny volana Jolay vao hita soritra eny amin'ny vidin-tsolika eny amin'ny tobim-panjary zany raha ny fanazavana. Ny atrika ny vérité des prix eny dia ny ireo mpampizara solika manerana ny Madagasikara. Ny fanjakana mametraka ny cadre izay iasana ao anatin'izay vérité des prix zay rehefa efa zatra an'izany satria lalàna efa tamin'ny 2004 no ampiarina. Etsakila ny fiakarana hatramin'ny 520 isan-jato eo amin'ny vidin'entana fampiasa andavanandro no ateraky ny fiakarana ny vidin-tsolika amin'ny ankapobeny. Fiakarana 220 faingo 30 isan-jato ho an'ny vidim-bary ary 3 faingo 4 isan-jato kosa ho an'ny vokatra ankoatry ny vary amin'ny ankapobeny. Izany hoe miteraka fiakarana vidim-piainana hatramin'ny 4 faingo 20 isan-jato ny fiakaran'ny vidin-tsolika hatramin'ny 520 isan-jato. Miankina amin'io fiakaran'ny vidim-piainana io no idiran'ny fanjakana an-tsehatra indray amin'ny famerana ny vidin-tsolika. Miatra moa izay vérité de prix zay dia marina fa ny asan'ny ministera dia ny manara-maso, mijery, ny fampiarana azy io. Tsy afaka hitsapaka izany raha miakatra na midina ny vidin'entana fa kosa raha sanatria misy ny OPEF amin'ny fanararaotana ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny tombontson'ny mpanjifa dia tsy maintsy misy ny fepetra raisina ho ataon'ny fanjakana mikasika izay vérité de prix. Mandina ny 7,903 ariary ny litatry ny solika ankehitriny. Mandina ny 7,50 faingo $470 kosa ny barilan'ny petrôla eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Mandina ny 50 ariary hatramin'ny 300 ariary ny elanelam-bidy eo amin'ny vidin-tsolika tena izy sy ny misy famatsiana. Io arak'izany no mety ho fiakarana ho hita aorian'ny 15 Jona. Eo amin'ny vaovao sosialy kosa indray misaviritaka ny pon'ny vato manoloana ny tranga Veli Boiron izay niteraka fahafatesana olona roa sy 3 hafanaratra raha ny vaovao avy amin'ny zandarmariam-pirenena ny lanja sora-baventy ny tetin'ny tanàna ny ponina ny folakandro teo. Olona iray no mindaroka raha ny fanazavana teo anivony ny mpitandro ny filaminana fa tsy andehan'olona. Ny fanamafisina ny fandriam-pahalemana sy fametrana ny andrimasom-pokon'olona no fepetra no raisina hatreto fanadiny Mikael Ramarolahy. Vahoaka ny vato miady amin'ny herisetra, io ny soratra teny amin'ny banderole nentin'ny ponina nanao diabety ny vato. Mahery ny enimpolo isa izy ireo. Ny fitakiana ny fandriam-pahalemana no takiana izy ireo. Manoloana ny zava-misy ao an-toerana, matahotra ny ponina, tsy nentina laina sary rehefa nanontaniana. Dia malaza tokoa ny resaka Boiron ary izy misy satria efa nisy olona fantatra victime voakapoka amin'ny Boiron ary maty mihitsy. Le olona zany miara-mandeha aminao ohatra ianao mody hariva, hoe tafody hariva amin'ny rava miasa, dia miara-mandeha aminao le olona hoe miala bus ianao dia olona efa hitanao hoe miara-mandeha olona tsy fantatrao mihitsy le izy. Tapitapoka eo anao efa voakapoka le izy, voakapoka ianao zay vao mahafantatra fa tsy fantatra mihitsy le olona hoe ty le mpikapoka. Rehefa mandehandeha eny amin'ny anina eny dia hoe misy le mpikapoka Boiron fa zay mbola tsy nahita satria zay efa amin'ny enina dia efa maniditra trano, maniditra tsena zay. Dia dina daholo ny trano dia efa tsy amintsisy mivoaka ny trano tsony ny olona. Miantraika amin'ny fiarikarenan'ny ponina ao an-toerana ny tsy fandriam-pahalemana, matsapa ny fiainan'ny vola miditra ny mpivarokazo. Ny tsenana Boiron ny hazo aloha zao tsy dia misy olona mpividy noho n'ilay Boiron, noho n'ilay mpikapoka Boiron. Maro amin'ny ponina no efa mandray fepetra, mody aloha sy manodidina tsena alohany amin'ny 5 ora sasany hariva. Etsy ankilany raha ny fanazavany teo anivon'ny zandarmariam-pirenena ny vato, efa misy ny fepetra noraisina. Efa nisy ny atao hoe patrouille amin'ny Takariva sy ny amin'ny alina efa nataony mpitandro filaminana. Dia misy ihany koa ny patrouille ino moa ty andrimasom-pokon'olona ataon'ireo vahoaka dia izahay zandarma ihany koa zany no karazany hoe mandrindra le izy miaraka amin'ny zareo. Tsy andihan'olona ny manao an'le izy fa raha ny feo ny fitantaran'le voakapoka tetỳ aminay zany dia hoe olona ray no miambin-dalana dia manao an'le izy. Isika vahoaka zany tena entanina tsy ionina fotsiny raha maheno na feo anankiray fa mba hilaza
amin'ny chef de fokotany any aminareo chef de quartier raha ohatra ka tsy manana fotoana andehanana ty amin'ny mpitandro filaminana. Nandritra ny iray volana mahery zao no nalaza ity resaka mively poiron ity. Ny fiarah-miasan'ny tsirairay hatreto no tsy maintsy atao raha ny fanazavany ny tao amin'ny Gendarmerie Vato. Tsy nanendaka no tsy nangalatra ilay mpidaroka, tsy mbola nahazoana fanazavana kosa ny feo mandeha fa misy ifandraisany amin'ny resaka sorona na resaka politika ity raharaha ity. Eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa indray jiolahy mitapiadin-10,000 no nanafika toeram-pivarotana lehibe miisa 3 tao Ambolokandrina omaly ariva. Vola tapitrisany no lasan'izy ireo tamin'izany olona iray no voatifitra nandritra ny fifanjevona. Fanadihadiany toany Andrenjatovo. Omaly ariva tokony ho tamin'ny Enora toeram-pivarotana 3 mifanolobodorindrina teny Ambolokandrina no nitafian'ny jiolahy mirongo fiadiana. Vola mitentina 20 tapitrisa ariary no lasan'izy ireo tamin'izany. Empanampy ny mpamily na receveur amin'ny bus iray kosa no voatifitra nandritra ny fifanjevona ary olona maromaro no naratra. Tsy ponina ao Ambolokandrina ireo nanafika ireo raha ny nambaran'ny lasibatra tamin'izany. Izy zany avaka lato dia avy nitsoty avety mba eto amin'ny vitrine. Nitsoty avety dia niditra aty anatiny dia hoe avo amin'ny vola dia ny kesy moa zany nanay ity ny kesy dia tsy maintsy nanokatra ny kesy dia hoe dia fatafasokatra amin'izay sany ity dia nahorona moa zany vola nahorona tao anaty sase. Ny ray mitondra basy dia nandeha eto dia namelaka tehipifi bandy ray mpividy zavatra izy dia le zandriko moa mividy magnapoaka vary eto zany. Dia rehefa nahita azy namono teto indray dia nieritreritra hoe sao dia hameno korotana eto zany dia nisisika nandeha aty. Dia le zandriko isisika aty zany ataony hoe sao dia hibahana azy dia nitondrony basy hoe fa inona ianao hamaly ve hozy izy. Dia natosiny aho dia nitsangana dia ataony hamaly dia nitomboly dia nanomboka samby amin'ilay le ray dia voakalana tamin'ity dia zay veo lavitery aho dia ninga tao amin'ilay ray naka ny vola tao amin'izay zareo. Toe-javatra tsy mateti-pitranga amin'ity fokotany ity toy izao raha nambaran'ny mponina eny an-toerana tamin'ny 2 taona lasa nisy fanafiana amin'ny tampyadina farany no izao ny verina izao indray miroro ny mponina araka izany. Reseverana bus zany voan'ny basy fa sendra le izy zany na ohatry nandalo teto amin'ny takibany teto basy nandalo izy dia nentiny atao mamafono misy cabinet médical dia nentiny atao izy. Nasala amin'ny androany zao zay tsy samy voaka ny ala teo zay raha tsy efa tamin'ny efatra sasa mpamatahotra. Antony roa no mahatonga ny fiparitahan'ny fitaovam-piadiana raha nambaran'ny mpitandro filaminana. Voalohany, ny korontana ny fandimby teto Madagasikara. Faharoa, ny firaisan'ny mpitandro filaminana tsokombakomba amin'ny jiolahy. Fitaovam-piadiana miparitaka dia antony be dia be mahatonga an'io. Anisan'ny antony voalohany indrindra tamin'ireo fihetsiketseham-bahoaka ny sesy teto Madagasikara 72, 90, 91, 2009, 2002 reny nisy ny basy miparitaka tamin'ireny fotoana reny dia tsy miverina tany amin'ny tobin'ny mpitandro filaminana. Zay raha izay manamarina izany misy basy nampiasain'ny mpitandro filaminana talohan'ny taona 2017 hita etin'ny jiolahy amin'izao fotoana. Zay zany dia efa manamarina an'izay. Raha antsika mahalala koa ny sistantsika midadasika mety hoy mety isy mampiditra basy atsokosoko tsy fantatsika zany efa niseho zany teny amin'ny seranantsambon'ny Toamasina hoe nisy basy be dia be hita nampidirin'olona atsokosoko. Ny talata farany teo nisy ny fanomezam-baovao mikasika ny fisiana mpanao trafikana basy teny 67 hektara. Nidina antseratra tamin'izany ny zandarin'ny G6 nampiny ny Emoreg. Naharitra adiny roa teo ny fizavana ny tranony teratany afrikanina iray voalaza fa abinahiry basy. Tsy nisy tohina nefa hatreto ny mikasika ny olona roa izay nosamborina tamin'io fotoana io. Fanadiovana faobe ao amin'ny toeram-piantsona ny fasan'ny karana badra sy fanamina miisa 720 no zaraina amin'ny mpitady vola eny amin'ny fasan'ny karana manomboka ny herinandro avy izao. Tsy maintsy mitondra badra avokoa ny mpiandry guichet, ny sekretera, ny mpamily fiarakaretsaka, ny mpandraitana na joker ary ny mpivarotra fasan'ny karana filamatra amin'ny filamina no tanjona ho ny tompon'andraikitra eny an-toerana izay malaza fa toerana fitobiny ny asanjiolahy sy ny pisoloky. Fanadihadiany Gaeton Retsilavo. Hatreto, mpiandraikitra guichet misy 220, sekretera 520, mpamily fiarakaretsaka 70, mpandray entana na jokera misy 50, akoatran'ny efa manana, ary mpivarotra 70 no azo baditra ny herinandro avy izao. Izany hoe, olona manodidina ny 57 no afaka miasa sy mandray olona eo amin'ny fasan'ny karana ho an'ny zotra nasionaly.
mampilamina ny sain'ny mpandeha izany ary tsy hisy intsony ny fisintomana sy ny fahaverezanentana. Dia zavatra tokotenena hoe betsaka manko le clandestin zany amin'ny zavatra takan'ireto dia tsy fantatra ntsony hoe iza mpangalatra na iza no tena mpiasa dia ny avantarina hoe tena mpiasa zany le olona dia manapaty. Ankoatr'izay, ny volana aprily lasa teo, mihoatra ny folo ny fitarainana voaray momba ny osoka. Mitana ny laharana voalohany amin'izany ny panneau solaire, isarge na telefona. Vokatr'izay, omena badge sy gilet avokoa ireo mpivarotra mandehandeha eto amin'ny fasan'ny karana. Misy numéro zany le gilet karaha misy zavatra zavatra fosika ataon'le mpivarotra dia iny numéro iny zany mijeren'le olona hoe numéro 1 efa tazon'le mpividy iny zany dia afaka makany amin'ny tompona andraikitra izy hoe olona mpivarotra numéro zao nanao fosika teo amin'ny fasankarana dia iny no raisinay tompona andraikitra zany dia iny no anenjehana an'le olona mpivarotra. Mora kokoa araka izany ny fanaraha-maso sy ny fanenjehana ny mpanao osoka sy ireo mpangalatra. Fanadiovana ny fiantsonan'ny fiara, zotra nasionaly no tanjona hoy ny tompona andraikitra ny fitaterana. Eo ny fandaminana amin'ny ankapobeny zany mba ahafahan'ireo mpandeha zany anana fitokisana amin'ny mpitapitra indrindra fa eo amin'ny lafin'ny fandriam-pahalemana sy ny fiandreketana ny asa eto amin'ny fikirakirana ny tobi-piantsonana. Ny tobi-piantsonana eto amin'ny zotra nasional atsimo zany mba ho ataonay fitaratra ho an'ny tobi-piantsonana rehetra zany eto a Madagasikara. Raha ny tokony ho izy, mpanera 3 isaky ny kooperativa no eto amin'ny fasan'ny karana. Tsy izany anefa ny zava-misy amin'izao fotoana izao, misy hatramin'ny 10 ny mpanera ho an'ny kooperativa iray. Manodidina ny 80 ny kooperativa misy eto amin'ny fasan'ny karana, mampitohy ny renivohitra sy ny tapany atsimony nosy. Ny fivarotana mandehandeha mahery ny 30 kilometatra isan'andro ny alavirana tsy maintsy andehanan'izy ireo isan'andro. Ireny mpivarotra mandehandeha ireny amin'ny fitadiavana sy famarotana ny entana asa iray. Mila aina raha ny fanazavan'izy ireo mifandraika amin'ny filan'ny mpandeha fiara kosa ny entana raha ny nambarany ny tratry ny fitohanany ny fifamoivoizana. Arao ny andindiny miaraka amin'ny Mikaela Ramarila. Analakely, Tsaralalàna, Antanimena, Anozato, anisan'ny toerana enjehany ireo mpivarotra mandehandeha ny fitohanana misy amin'ireo toerana ireo. Ao ny manana vadin'asa, ao kosa no mivelona amin'ity asa ity. Ireo vahiny no ifandrombahana amin'ity asa ity ary isany ahazahoan'izy ireo tombony izany. Ny solomaso sy ny ceinture no tena mandera ny fanazavan'izy ireo. Miovaova isaky ny vaninandro kosa ny entana amidy. Amin'izao zany ny kilalao mba hoe tian'ny ankizy sady mandeha any anaty jirojiro andray efa betsaka manko zao ny arrivage 26. Mahery ny 10 no mivarotra entana maro isan-karazany eto Analakely. Ny fitohanan'ny fiarakodia tsena ho azy ireo. Raikitra ny fanenjehana ireo mpitondra fiara eto, adilana fahaizana ny fisisihana amin'ireo fiara maro isan-karazany, ireo fitaovana amin'ny andavanandro, kilalaon'ankizy, entana maro isan-karazana, eny hatramin'ireo tablaon'ireo mpianatra hita ety. Miatsokely ihany zay ohatra hoe misy tômôbila mandalo dia tsy mety hoe ty misy azy zao misy tableau na marquer dia le olona ao anontaniana dia maky izy dia mena tsy maky izy dia mahainao ihany dia lasa mpilerona ey ty hainao ny embouteillage lavabe tsy maintsy manenjika an'iny eran'ny tanety Etsy ankila ny fanampiana ho an'ireo mpitondra fiara ny ety ny fisian'ireo mpivarotra ireo raha ny fanazavan'izy ireo. Le entana zany manampy zany izy amin'ny resaka raha maimaika zany ianao dia tsy manam-potoana hijerevana any amin'ny botika ohatra zany dia manampy be izy amin'ny resaka ohatra hoe misy sady modèle isan-karazany izy dia raha vao mahasarika anao izy dia tonga dia vidinao. Eny zany aloha raha mandeha ohatra zao dia misy mba mitontoza argent de poche kely any dia raha misy mety amiko dia vidiko. Mampiditra 10,000 lahatra amin'ny R1,000 izy ireo amin'ity asa ity. Ny fahaizana mandresy lahatra an'ireo mpitondra fiara no tsy ambaratelo. Tsy manana toeram-pivarotana raikitra kosa izy ireo amin'izany. Vaovao ny fanatanjahantena kosa indrina nomboka omaly ny dingana voalohany ny rally ho anty taom-pilalaovana 524 ity sady andian'ny fahasivy ny rally total izay karakarain'ny club FMMSAM sy ny Total Madagasikara ny vokatra vonjimaika voaray io ariva io no tanteriny Akima atao anatin' ity fanadina manaraka ity. Nisokatra omaly tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pilalaovana ho an'ny sokajy rally sady dingana voalohany iadiana izay ho tompontakan'i Madagasikara no andian'ny fahasiviny rally total ary andian'ny fahadimy-ambin'ny rally izay karakarain'ny club FMMSAM. Araka ny anaran'izay dia ny Total Madagasikara no manohana ity rally ity
ary ny club FMMSA no mpikarakara omaly alina tamin'ny fito sasany tetsy amin'ny trano fitaratra korondrano no fiangian'ireo mpifaninana fitampitelopolo ny soratra anarana izay nahitana ireo sokajy maro miady amin'ny championnat ary avy hatrany dia nanohy ny spesiala voalohany tetsy amin'ny tany malalaka ny dotapenaka tamin'ny valoral. Tamin'izany no nanomezan'ny Mathieu sy Laurent nitondra Mitsubishi Lancer Evo 9 ny fotoana 2 minitra sy 13 sekondra tamin'ny alavirandalana 2 kilometatra ary sokajy M11 dia tsy izany fa hitanjona sy idina nitondra Peugeot 205 no nanao ny deuxième temps tara 12 sekondra nioatra tamin'ny ZZM ary Rado sy Arlaza nitondra Renault Clio RS M11 no nanao ny troisième temps na 2 minitra sy 14 sekondra. Androany dia spesiala fito no nosedrain'ireo mpifaninana raha ny vokatra vonjimaika taorian'ny ES7 tetsy amin'ny tany malalaka andotapenaka dia mitarika amin'ny fotoana 2 ora sy 12 minitra sy 13 sekondra Ititi sy mijoro izay mitondra Subaru Impreza N12 groupe N4 laharana faharoa iboma fahatarany no ilay diso lalana tamin'ny ES1 na dia nanao scratch 4 azany io 6 sekondra no fahatarany mihoatra amin'ny Titi ary Mathieu no fahatelo tara 2 minitra sy 12 sekondra amin'ny Titi. Itany kosa mitarika vonjimaika ny lohan'ny M12 aloha hatreto very 4 minitra sy 12 sekondra amin'ny Titi ary M12 ihany no eo amin'ny laharana fahadimy vonjimaika i Louvel Gérard tara 10 minitra sy 12 sekondra mihoatra amin'ny Titi izay mitarika. Raha pitsy dia mbola isy spesiala 4 ifananan'ireo mpifaninana 40 sisa tavela tamin'ireo fitampitelopolo nandray ny fiangana omaly ary arahinao mivantana eto amin'ny Cool TV ny ES11 farany raha pitso manomboka amin'ny 12 ora sy sasany. Maresaka avy any ivelany voaheloka ho faty ny filoha ekipiana teo aloha Mohamed Morsi antony fikasany tsokan'ny fonja sy ny herisetra nandritry ny fikomiana tamin'ny taona 2024 mbola miandratra amin'ny faharoan'ny volana jona ho avy izao kosa ny didy fampiarana izay vokatry ny teny amin'ny fitsarana izay fanadina eo amin'ny sary ny France 24. Fantatra androany fa voaheloka ho faty ny filoha Egyptiana teo aloha Mohamed Morsi arahina izay avokoa ny miandra ny ireo 20 voarohoy sady mpikambana amin'ny frères musulmans antony fanameloana azy ireo ny fikasana ny tsokan'ny fonja sy ny herisetra nandritra ny fikomiana tamin'ny taona 2024 efa nanambarany ny heviny ihany koa ny mufti izay mpamaky ny lalàna silamo any Egypte fa amin'ny faharoan'ny volana jona izao ny valim-pitsarana farany fitsarana misy ahono andrasana amin'ny tirara ity voalohany ny fitsarany Mohamed Morsi sy ireo 20 ambiny mpikambana ao amin'ny les frères musulmans ny fitsarana faharoa izay mahakasika ny fanameloana ny filoha Egyptiana teo aloha momba ny fitilikiliana izay nitranga nanomboka ny taona 5 hatramin'ny taona 13 ho an'ny tombotsoan'ny Hama, Hezbollah sy Iran. Ratsahivina voaheloka 20 taona tranomaizina no sazy niandra ny filoha Egyptiana teo aloha Mohamed Morsi telo herinandro lasa izay voaheloka no ny herisetra nataony tamin'ny mpanao fihetsiketsehana nandritra ny herintaona teo amin'ny fitondrana. Disokajy ny HVM raha mihevitra hanambatra hery amin'ny tima amin'ny fifidianana ho avy io hoy Maître Willira Zafinjatovo mipetraka ny aya ny amin'ny tsisy ny fifidianana amin'ny Mangarara sy eken'ny rehetra vaovany toe-karena fiakarana hatramin'ny 570 eo amin'ny vidin'entana fampiasa ny andavanandro no ateraky ny fampiarana ny vidy solika tena izy amin'ny volana jona izao. Fa nilanja sora-baventy kosa ny tetanàna ny poniny vato ny folakandro teo mahalona ny tranga Veli Boiron izay niteraka fahafatesana olona roa tany antoerana ary farany badra sy fanamina miisa 770 no zaraina amin'ny mpitady volany amin'ny fasan'ny karana manomboka ny herinandro avy izao. Dia izany koa no entina mamarana ny fampahalam-baovao ny Cool TV tamin'ny sabotsy arivo ity isorana manokana ireo mpanaraka izany amin'ny alalan'ny fahitalavitra FMA ny amin'ny faritany Toamasina sy ny fahitalavitra ny DSTV ny amin'ny faritany Antsiranana. Mametraka ny veloma ho amin'ny rampitso indray veloma tompoko.
Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Ny fahapalalam-baovao dia niaranao tamin'ny Soka Vitre, Baolay. Ny magasin Sharp eo akaiky ny pompier Tsaralalana, nanolotra anao teo ny vaovao. Sharp, idéalement vôtre. Idéalement vôtre.